Ange Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Mitodika any amin'ny ady eo amin'ny Ukraine sy Russie ny mason'izao tontolo izao ankehitriny. Ady izay mety hisy fiantraikany goavana eto Madagasikara, indrindra amin'ny lafiny toe-karena sy ny politika. Mila mandinika sy mamakafaka ny firenena malagasy ny amin'izay ametrahana ny fironana. Isika eto Madagasikara izay mbola miatrika ady goavana ihany koa amin'izao fotoana. Manana ny maizy azy ary matanjaka amin'ireo antoko politika misy eto Madagasikara ny antoko malagasy miara-miaina ka tsy manaiky ny tsindry intsony. Tsy midika ho fanekena ny zavatra mitranga rehetra ny fahanginany antoko amin'izao fotoana, fa misy fotoana ny zavatra rehetra, hoy ny filompanorona ny antoko MMM. Olona 12 no lavo ny valanaretina Covid-19 teto Madagasikara teo anelanela ny 7 hatramin'ny 15 Fevrier ary 700 ny tranga vaovao araka ny tatitra navoaka ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka. Tranga izay nahitana fianana raha oharina tamin'ny teo aloha. Na izany azy, ilaina ny fahamailon'ny rehetra. Niakatra enina ireo namony ainy vokatry ny fandalovan'ilay rivo-doza eminatira ny tatitra ofisialy navoaka ny BNGRC. Toerana 70 ny voakasika ny fahatapahana amin'ireo lalam-pirenena ary misy 4 ny tetezana tapaka. Tsy tokony ho mpizaravary no endrika omeny mpitondra fanjakana, hoy ny solombavambahoaka voavidy tao Tomasina raha naneho ny heviny mahakasika ny fahavoazana. Any ivelany, miditra amin'ny andro fahatelo ny fanafihan'ny Rosia ny Ukraine. Toerana maro no ahitana fipoahana bomba tao anatin'ny 720 ora farany. Isan'ny vota amin'izany ireo tanàna manodidina ny Kiev. Miantony pomba azy handray fitaovam-piadiana ny filoha ary manaitra ny firenena tandrefana amin'ny fandraisana andraikitra. Ny andinindininy avy hatrany ary. Magnatry ny mbola tsara tompoklasy tompovavy amin'ity sabotsy fa 20 ny volana Febroary taonga 2020 ty asako ampanajanga tsika agnaraka ny fotoagna ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Anamboantsika izany mitodika any amin'ny ady io ialitrehan'ny Ukraine sy Russie ny mason'izao tontolo izao amin'izao fotoana izao. Ady izay misy mety hisy fiantraikany goavana eto Madagasikara indrindra fa eo amin'ny lafiny ara-toe-karena sy ny lafiny ara-politika. Mila mandinika sy mamakafaka ny firenena malagasy ny amin'izay ametrahana ny fironana. Isika izay eto Madagasikara izay mbola miatrika ady goavana ihany koa amin'izao fotoana izao. Andeha arahantsika ny matototolotry ka eton Andriatsilavo. Olana teny izao tontolo izao ankehitriny ny ady fandonan'ny Ukraine sy Russie. I Russie izay isan'ireo firenena matanjaka amin'ny fananana fitaovam-piadiana, indrindra ny nukleary. Manoloana io ady io, mila mitandrina sy mijery tsara izay petrahana ny firenena malagasy sy ny firenena rehetra aty Afrika. Mety hisy fiantraikany goavana aty amintsika io ady io, indrindra ara-toe-karena sy ara-politika. Isan'izany ny fiakaran'ny vidin'ny solika iraisam-pirenena. Na eo azy izany, manana ny ady hatreny manokana ihany koa ny firenena malagasy, indrindra taorian'ny fandalovan'ireo rivo-doza misa 4 nifanesy. Mafy ny takaitra navelan'ireo tamin'ny faritra maro manerana ny nosy. Mbola maro ny tsy tafarina akory taorian'ny fandalovan'ny Batsiray, dia efa nahitana faharavana sy fampotena indray no ny fandalovan'ny Eminaty. Ireo faritra voadona ireo, iankinan'ny toe-karena ny ankamarony, raha tsy ilaza afa-tsy ny volo-fanondrana, ny vary, voamaina sy ny maro hafa. Eo ihany koa ireo faritra miankin-doha amin'ny sehatry ny fizahantany. Ny fizahantany, izay efa nikrosifahana vokatry ny Covid-19, tao anatiny izay roa taona mahery izay. Isokatra ny abakabaka, izay mamerina indray mifanantenana ho an'ireo mpisehatra amin'ny fizahantany, saingy fanontaniana mbola mipetraka ny fahatongavan'ireo mpizahatany avy any ivelany. Voalohany, misy ny ady fanandrenan'ny Russie sy Ukraine, araka ny efa voalaza teo aloha. Faharoa, misy ny valanaretina Covid-19 ary ambany ny tahany fanaovam-baksiny eto amintsika. Ny fanaovam-baksiny anefa no isan'ny fomba iray sitonana ireo mpizahatany. Izany hoe, raha ambony ny tahany fanaovam-baksiny, tsy salasala ireo vahiny hiditra ny nosy. Hitantsika araka izany fa mifameno sy mifampiankina avokoa ny zavatra rehetra, na ireo zava-mitranga ato anatiny, na ireo zava-misy any ivelany. Manoloan'izany, tsy fotoana ve izao ampitsarana ireo disadisa isan-karazany, indrindra ny lafiny politika, ka hifanomitanana ny samy malagasy. Tokony hatsahatra ihany koa ny fifampiatsiana mikendry ny fisaraham-bazana eo amin'ny samy mpiray-tanindrazana, indrindra ny any anaty tamajotran-tserasera. Eo ihany koa ireo foara-pefy miteraka disadisa eny anivon'ny fiarahamonina, ka manome endrika ratsy ny fitondram-panjakana. Ny zavatra tsotra tokony ataon'ny tsirairay dia ny manolo tanana, miara-miatrika ny fanarenana ny firenena.
samy manana havana, namana, mpiara-miasa, mpiara-miombonantoka, niara-ny fahavoazana avokoa ny rehetra, na any amin'ny faritra tsy nandalovan'ny rivodoza aza no misy azy. Ka iza no afaka handa, fa tsy fotoana hanampiana sy hamonjena azy ireo ankehitriny. Iroso amin'ny volana fahatelo ho an'ny taona 2024 isika afaka androvity, ka irariana tsy hisy intsony ny voina sy ny loza mianjady amin'ny firenena, izay metraka amin'ny vatana amin'ny asa fiariana, ny fahasalamana, ny fahafahana mivezivezy, ny filaminana, ary indrindra ny fampianarana sy ny fanabeazana. Andrasana araka izany ny mety toy ty ady eo anivon'ny Ukraine sy Russie ity makasika izay tontolo ny politika izay ihany manana maizy azy ary matanjaka amin'ireo antoko politika misy eto Madagasikara ny antoko MMM ny an'ny malagasy miaramiainga ka tsy manaiky ny tsindry. Tsy midika ho fanekena ny zavatra mitranga rehetra ny fanginany antoko amin'izao fotoana izao fa misy fotoana ny zavatra rehetra raha nambaran'ny filoha mpandorona ity antoko MMM Ajo Andriananarivelo. Nelarana efson mitoratsika ny antsiprian'izay. Tsy midika ho fanekena ny zavatra misy rehetra mitranga eto amin'ny firenena ny fangina ny antoko malagasy miaramiainga amin'izao fotoana. Misy fotoana ny zavatra rehetra hoy ny filoha-mpanorona ny antoko androany. Tsy hoe tsy miteny akory ny malagasy miaramiainga. Tsy hoe mangina akory ny malagasy miaramiainga. Fa amin'ny fiainana dia misy natao hoe hikika ny fahanginana ihany koa. Tsy hoe rehefa mangina akory dia tsy maharary. Fa misy tsy mety eo. Misy maharary eo dia alao aloha mangina satria raha misokatra vavatsika indra androany mety anahirana ilay izy. Ka izay no mahatonga antsika mbola mangina aloha. Fa misy fotoana anginana dia misy fotoana itenenana. Dia tokony samy mahatsapa daholo zany matoa manginitsika dia tsy te hanandratsy aloha. Dia tokony handray tandrify azy daholo izay tokony tandrifiny zany satria ny fahanginantsika dia ataontsika ao anatin'ny fahendrena. Ary matoa mangina dia alohantsika miasa aloha anaporofona fa ny fahanginantsika dia fahanginana anatin'ny asa ihany koa. Antoko manana ny maizy azy ary nametraka ny rafitra rehetra manirana ny nosy ny antoko politika malagasy miaramiainga. Mandray anjara tamin'ny fifidianana misy rehetra teto amin'ny nosy ihany koa. Manana olom-boafidy maro manomboka any amin'ny habeny tanàna, solombavam-bahoaka sy ny loholon'ny Madagasikara ny antoko malagasy miaramiainga. Androany nampitandrina ny antojay, ny fanilikiliana sy ny tsindry azo lena atao amin'ireo olom-boafidy natolotry ny antoko ny filoha-mpanorona ny antoko MMM Ajo Andriananarivelo. Olona mandala ny fihavanana fa kosa na zanaka arany rehefa manaikitra dia atao hoana akisika tahoaka rea mba tsy ny fiainana ary indrindra tsy mifampitsapatsapa mihitsy amin'ny malagasy miaramiainga amin'ny fanaovana politika satria zampanaovana politika zany retina mampandroso ny Madagasikara ary retina mampandroso ny tanindrazana. Zay dia manao antsoava amin'ny ambara tonga pahefana rehetrarehetra. Miangavy ianareo izahay mba tsy kitikitika na manao alakibika tsy tiako tarea fa ny fanjakana iombonana andreo olom-boafidy malagasy miaramiainga eran'ny Madagasikara. Vahoaka no nametraka ireo olona ireo atao amin'ny toerany ho hiatrany ny filohan'ny antoko ka mila ajaina ny safidin'ny vahoaka. Ary natao anompo ny vahoaka ny fanjakana ka manompo ny vahoaka ihany koa ireo olom-boafidy natolotry ny antoko ireo. Maherana ny 300 ny ben'ny tanàna voafidy natolotry ny antoko malagasy miaramiainga manerana ny Madagasikara. 520 ireo mpanolo-tsaina. Manana solotena ihany koa ny antoko ao amin'ny anteny meram-pirenena sy ao amin'ny anteny meran-doholona. Manana ny olona ny fidy azy avokoa izy ireo. Mijoro ary tsy anaiky ho lembenana intsony ny antoko. Ho atao akila-bao ve zany olona rehetrarehetra zany asakasakareo. Asakasakareo. Fa izahay dia manasa tanana raha ohatra malagasy miaramiainga nanaovana totra zaka manomboka zao. Romboy! Dia manasa tanana zay. Satria vahoaka ireo niaraka taminay ireo fa tsy vahoaka akory any ny fidan'ireo olom-boafidy rehetrarehetra eo. Fa sao maty misy mieritreritry fa izy rery any no lany vahoaka. Fa samy lany vahoaka daholo
Siekena ny fieritreretana fa mahavita tena rery amin'ny fampandosoana anti-Madagasikara. Tafiditra anatin'ny sata ary miady amin'ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy ny antoko ka miainga avy any fotony izany. Amin'izao efa nahavita ny fikonandoparitra ireo mpikambana ao anatin'ny antoko MMM amin'ny faritra 20 manerana ny nosy izay efa manana ny ampandrindra-paritra avokoa. Iroso amin'ny fametrahana izany kosa ireo mbola tsy navita izany. Misa 4 no zanakazo namboleny ny mpikambana eo anivony antoko malagasy miaramiainga tamin'ity androany ity teny anivony commune Ambohijanaka Fokotany Madolotsimiaka sy Antovonantandy tamin'ny vileran-tany 4 hektara eo. Ho fanaramaso ny asa misy ny fifanaram-piaramiasa nataon'ny antoko sy ny commune ary mpambolo teo anivony ity commune ity. Nilarina Efsonnatrany. Isan'ny firenena mizaka betsaka ny fiovan'ny toetrandro i Madagasikara toy ny fanao isan-taona na nefa ny adidiny ireo mpikambana eo anivony antoko malagasy miaramiainga amin'ny fambolekazo. Ka teny amin'ny commune Ambohijanaka isan'ny tonga namboly azo ihany koa ireo tanora mpikambana eo anivony antoko malagasy miaramiainga avy amin'ireo université maro manerana ny Madagasikara. Fokotany Mandalotsimaka sy Antovotany no nanaovana ny fambolekazo iombonana androany. Velara-tany 4 hektara no nanaovana ny fambolena zanakazo 4,000 isa. Mba tsy ho zava-poana, mila fanaraha-maso ireo zanakazo nambolena ireo. Misy araka izany ny fifanaraha-piaramiasa nataon'ny mpamboly, ny commune ary ny antoko MMM. Misy vokany 100 isan-jato ny fanaovana izany fifanarahana izany ho ireo tompon'andraikitra. Ka natao androany ny fanaovan-tsony izany fifanarahana izany. Taloha nandetsika tetetsika dony commune maromaro ireo taona misesy zao teto Ambohijanaka sika. Ary araka le taratasy mifanarahana teo iny toatsika mampaniry iarahana miasa amin'ireo mpamboly sy ny olona ety mba le asa nataontsika androany ho voakojakoja mety tsy tafaverina ty foana tsika fa ry zareo ny andray tanana amin'ny fikarakarana azy dia manampy azy tsika eto amin'ny antoko mba ahafahan'ireo azo ireo maniry indray ary manasosoka izay mety ho simba sy mety ho maty mandritra ny ty taona ty mba rehefa misy zavatra ataontsika izany mba zavatra maharitra sy mipetraka ho an'ilay tanàna izay nandalovantsika ilay izy. Amin'ny herintaona raha sitrapon'Andriamanitra dia mijery toerana hafa indray isika ambolekazo. Efa nanomboka ny taona 2012 no nanao fambolekazo isan-taona ireo mpikambana ao anivony antoko malagasy miaramiainga ary manao izany avokoa ny any amin'ny faritra rehetra. Famakasika ny valinaretana Covid-19 eto Madagasikara, olona 20 no fantatra fa lavony ity valinaretana ity teto amintsika teo anelalela ny 7 ny volana febroary ka hatramin'ny 12 febroary eteo. Raha toka fantatra fa 7 sy 400 ireo tranga vaovao araka ny tatitra navoaka ny ministera ny fahasalamam-bahoaka tamin'ity androany ity. Tafakatra 40 sy 300 isan'ny olona lavo ny valinaretana Covid-19 teto Madagasikara. Taoriny fisiany olona 40 namony ainy tamin'ity herinandro ity araka ny tatitra navoaka ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. 7 sy 400 isan'ny tranga vaovao manerana nosy ary mitotaly 20 sy 400 ny manaraka fitsaboana. Amin'ireo 27 no ahitana ny tranga misy fahasarotana na ny forme grave raha ny fampitamba vaovao ray hatrany. Ireo taremarika ireo izay tamin'ny olona misy araka amin'ny 70 sy 707 natao fitiliana teo anelanela ny 20 hatramin'ny 15 febroary. Araka ity tatitra ity ny faritra Analamanga no ahitana tranga be indrindra izay misy 530 amin'ny 100. Metoy ny ezaka ho fanatrarana ny fanaovam-baksiny ho an'ireo olona 20 taona ny mihoatra iadina amin'izay valinaretana Covid-19 izay isan'ny paikady amin'izany ny fanaparitahana ireo vaksiny mobile amin'ireo commune misa 70 eto Antananarivo. Eo ihany koa ny fanatevena ny fanentanana sy ny fampiasana ny teknôlôjia. Fomba iray ahafana miatrika ny fiainana andavanandro na eo aza ny valinaretana Covid-19 ny fanaovana ny vaksiny.
Efa maro ireo efa navita izay fiarovana izay ary mitony ezaky ny fitondram-panjakana miaraka amin'ireo mpiara-mombonantoka. Isany amin'izany ny akama hackathon national ho fampiroboroboana ny fanaovana vaksiny izay taona ny banky iraisam-pirenena iarahana amin'ny ministeran'ny fahasalamana. Ity etsika ity izay miendrika fifaninanana natao an'ireo mampiasa ny teknôlôjia ka hampiatra izany amin'ny fanentanana ny vahoaka malagasy hanao vaksiny. Manentana hatrany ny mpiarabelona fa ny fanaovana vaksiny dia natao hiaro fa tsy natao hafaty. Ho an'ireo fa navita vaksiny amin'ilay hoe complètement vacciné izy navita vaksiny amin'ny fatra rehetra ny laina 5 volana aoriana an'izay dia afaka manao ilay dozy additionnel. Ho an'ireo avy narary ny Covid-19 kosa nefa na tsy nanao vaksiny izy fa nararaka raha taloha izy nametrakantsika hoe 3 volana fa amin'izao fotoana izao tsy voatery ary 3 volana fa na 2 volana aoriana an'izay ary ka efa tsisy tsony ny solotsaretina efa sitrana tanteraka ilay olona dia 2 volana aoriana ny fahasitranany efa afaka atao fa vomaika mampitombo an'ilay hery fiarovana efa azo tamin'ilay vita tratran'ilay Covid-19. Resy lahatra ireo firenendehibe sy fikambanana maro samihafa fa ny fahavitan'ny vaksiny ihany no fomba iray ampihenana ny fiantraikan'ny Covid-19 sy hanatsarana indray ny sehatra ny toe-karena. Antony nahatonga ny banky iraisam-pirenena anokana vola mitetina $700 ampiasaina ao anatin'ny tetikasa miarova anatevenana ny ezaka efa ataon'i Madagasikara amin'izay fampitomboana ny tahan'ny olona vita vaksiny izay. Mifanindran-dalana amin'io naparitaka tamin'ireo komuna misy 7 eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina anatin'ny grand tanà ny vaksino mobile anakekezana hatrany ny vahoaka. Dia amin'izao fotoana izao ny site ohatran'izao hitantsika izao eto Antananarivo renivohitra dia misy 7 manerana ny bobotaniana ny Antananarivo. Izany ny paikady izay niraisina izay manisy an'ireo mpanentana aloha izay mandeha any anatin'ny elakelan-trano rehetra any, mandeha any anivony ny fokontany any manentana ny olona mampafantatra ny vaksiny ary mandefa azy ireo amin'ny tonotoerana toy izay andraisana azy hanaovana ny vaksiny. Vaksiny karazany 4 no azo isafidianana mandritra izao hetsika fanatonana ny vahoaka izao izay aharitra 2 volana dia ny Covishield, ny Pfizer, Sinopharm ary ny Johnson & Johnson. Tsy ahivina ny 5.5% ny vahoaka malagasy no vinaina ho vita vaksiny hatramin'ny volana Jona 2020 sy 2022 araka ny tanjona anatin'ny plan national de vaccination na ny PNDV. Makasika zay ady amin'ny Covid-19 izay hatrany afaka ampiarana ny fanaovam-vaksiny sy nireo fanafody nentim-paharazana iadina amin'ny Covid-19 hoy ny solontenan'ny banky iraisam-pirenena raha nandray anjara fitenena tamin'ny mponina hanao fanentanana makasika zay fanaovam-vaksiny zay tamin'ity androany ity. Sy tokony atahotra zavabaovao isika raha ny fanazavany. Niovan'ny fiainana tsy voalohany ary tsy ho farany ny fisian'ny Covid-19 hoy ny solontenan'ny banky iraisam-pirenena raha nandray anjara tamin'ny fanentanana ny mponina iroso amin'ny fanaovam-vaksiny iadina amin'ny Covid-19 androany. Zava-dehibe ny fanaovam-vaksiny hoy izy ary afaka miaraka ny vaksiny sy ny fampiasana ireo fanafody nentim-paharazana amin'ny maha-afrikanina antsika. Avec les vaccins, nous pouvons toujours prendre miaraka amin'ny vaksiny afaka mandray fanafody voajanahary hatrany isika. Fantatro tsara ho antsika Afrikana manana fanafody nentim-paharazana isika izay raisintsika isorohana ny aretina. Afaka miaraka amin'izany ny vaksiny tsy hoe ny iray na ny hafa. Zava-dehibe ny fanaovana vaksiny. Tsikaritra fa ireo tsy vita vaksiny dia manana riska hidirana hôpitaly hatrany amin'ny 6 eny raha mita amin'ireo vita vaksiny ary manana riska amin'ny eny 6 eny ihany koa. 9 mois plus de risque de mourir de Covid. Fomba iray iarovana ny fianakaviana, ny fiarahamonina sy ny toe-karena ny fanaovana vaksiny. Ankilan'izay, tsy mbola foana ny Covid-19 ka mila manohy sy manaja ireo fepetra sakana rehetra isika. Ny rehetra amin'ny fanometanana no ahafahana miady amin'ny valanaretina ary tsy tokony atahotra ny zavabaovao isika, indrindra ny tanora. Qu'est-ce qu'on va faire? On reste avec les mêmes choses toujours parce qu'on a des doutes, on a peur. Nous on compte sur vous. Inona ny atao? Hijanona amin'ny zavatra iray hatrany satria miayay. Miandrandra anareo tanora izahay, anosika sy anehoanay ny fomba fanaovana azy. Satria noko marotrano fa raha tsy manao vaksiny isika, ianareo tanora, ny olona rehetra tsy andresy velively isika. Ny sistany efa misokatra ka tsy azo mpizahan-tany i Madagasikara. Araka izany, entaniko anao izay azo atao ianareo hanao vaksiny.
Asehontsika fa vonina isika anarina ny toe-karena. Faire afin d'arriver au vaccin qui va montrer que nous sommes tout prêts à continuer avec l'économie. Nanamafy ihany koa ity solontenany banky iraisam-pirenena ity fa zava-dehibe ny fanaovana vaksiny ho an'ny nosy tahaka ny Madagasikara. Ena anisan'ny mpizahatany tonga eto amintsika raha toa ka vitsy ireo malagasy vita vaksiny. Fomba iray hanatsarana ny sehatry ny fizahantany sy ny toe-karena malagasy araka izany ny fanaovana vaksiny fanefitry ny COVID-19. Fiditra ao Ukraine ny Rusianina ankehitriny saingy mbola sarotra ny fandavoan'izy ireo ny renivohitra araka ny nambaran'ny reverzista malagasy iray any an-toerana. Mafana ny toedraraha amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana. Dia rahantsika ny fanampanazavana makasika izay. Fa izy ato aloha tegna navononjareo ohatra mamono akoho. Na vono ohatra vono moka, vono akoho fa mbala sarotra. Tegna mbala sarotra. Asova eo. Pravisecteur eo. Neonajy eo. Mbala eo koa azovy koa maro zalasasa. Mbala sarotsaratra. Fa izy zany afa tafiditra kapitaly zalahy tafiditra Kiev. Zay mo mbala ty efa mitsinitsinjo Pologne refa. Mbola mandry zareo aby reto namagna dia za moa fa nifoha satria za kofa nahazo appel za fa tsy torimaso eky ba satria mafy loatra le raha. Fa misy namako ndraiky réserviste gasy izy somary faray aman-dreny 55 ans izy Matelomo aligny raha Nevo agnarany avy Tananarivo izy fa fahela tamin'ny Union Soviétique taty 55 ans Matelomo aligny zany izy dia bombardenjareo. Tsy haiko taiza déplacement fa izy nagnantso za veloma lesy andry any amin'ny vady aman-janako izy fa vita ny momba dia tapaka telefôna. Amin'ny mahaserana mpiara-manidina malagasy ny seranana ao Ivato, zava-dehibe ny fanomezan-danja ny teny malagasy ao anatiny. Antony nahatonga ny mpitantana eo anivon'ny ravinala airports nanome lanja ny teny malagasy eo amin'ireo takelaka manoro lalana ny mpandeha ao anatin'izany ny serana mpiara-manidina vaovao izany. Marinina amin'ny teny vahiny avokoa ny takelaka tao amin'ny serana nasionaly teo aloha ka izao nasy mpanazavozana izao ndeha rahantsika ny anatin'ity horonan-tsara ity ny makasika izay. Vatsika zay efa tetỳ amin'ny saranam-piaramanidina Ivato dia mino fa tsikaritrsika hoe tsy misy takelaka manoro ny lalam-pandeha amin'ny teny malagasy aty na eto amin'ny seranana nasionaly na eto amin'ny seranana iraisam-pirenena teo aloha. Amin'ny mahaserana mpiara-manidina malagasy ty serana eto Ivato io zany dia nihefitra ny mpitantana serana mpiara-manidina fa tsara raha omendanja ny teny malagasy dia hitanareo eto amin'ny takelaka eto amin'ity serana mpiara-manidina fa sady misy tikately malagasy frantsay ary teny anglisy eto ary dia sorana be dehibe ry zareo amin'ny akademia malagasy zany satria ry zareo no nanampy anay tamin'ny fandikana ireo teny rehetra zay hitanareo eny amin'ny takelaka eto amin'ny serana mpiara-manidina zao. Amin'ny mahatompona andraikitra ny asa vaventy anay atao amin'ny ravinala airport dia namorona ny komity miandraikitra ny takelaka ao amin'ny seranana iraisam-pirenena vaovao izahay dia natao tsangatanana ny fisafidianana ny teny malagasy. Ny fahatsiarovana tena nahafinaritra nandritra izany dia fahitana fa nisy ireo vombolana ara-teknika lasa lava be rehefa nadika tamin'ny teny malagasy. Dia isy vetivetsika atao anatin'ireto dokavatra ireto rehefa eo hiverina ao ny tapany faharoa indray. Hitany ny fampahalalam-baovao. Ziv, mbola vona foana ary vona pirenena, za koa 038. Le CNAM Madagascar vous offre une possibilité d'acquérir un diplôme international qui vous ouvre les portes dans le monde. Formant les plus hauts placés des administrations, CNAM vous propose plus de 658 parcours niveau bac à bac plus 8. Réussir, apprendre, innover. Faites partie des plus grands et visez plus haut. Inscrivez-vous pour le nouveau semestre. www.cnam-madagascar.g
67 hectares, maison des produits, 6e étage, Antananarivo 101. Ny tapany faharoa eto anivon'ny fotoana ny fampahalalam-baovao ho any amin'ny faritra Vakinankaratra ny sika anatin'ity vaovao ity atotosa androany teo anivon'ny faritra Vakinankaratra ny fambolekazo izay notanterahany orinasa SMMEC zanakazo roanjato fotra no nambolena tamin'ny izany manamorona ny farihan'ny Andrekiba izay toerana arovana no sady toerana ihany koa famatsindrano fisotro madio ho an'ny mponina ao Antsirabe renivohitra. Andinirina Kolo TV any Antsirabe no mitondra antsika ny antsipirian'izay. Notanterahana androany sabotsy fahaenina amby roapolo ny volana febroary roa amby roapolo sy roa arivo teto amin'ny farihan'ny Andrakiba Antsirabe ny hetsika fambolekazo izay nataon'ny orinasa SMEC na Société Malagasy Mutualiste d'Épargne de Crédit Agencement Nord Vakinankaratra. Zanakazo roanjato no volena manamorona ny farihy ary nahitana ireo mpiasa rehetra miasa eo anivon'ity orinasa ity tonga nandray anjara sy ny farimbona tamin'ny fambolena ireo zanakazo. Tanjon'ny orinasa ny fandraisana anjara biriky amin'ny fiarovana ny tontolo iainana indrindra fa ny fitsinjovana ny famatsiana rano fisotro madio ho amponina eto Antsirabe renivohitra amin'ny alalan'ny fiarovana ity farihy ity izay mamatsy ny impolo isanjato ny filamponina. Izany indrindra no anton'izao hetsika fambolekazo izao raha nambaran'ny filohan'ny filakevim-pitantanana eo anivon'ity orinasa ity eto Antsirabe. Ity hetsika ity moa zany fambolekazo izay fanaonay isataona. Ny Andrakiba no toerana tsy voata amin'ity ihany fa atao anatin'ny faravakely 5 taona zany dia ity foana zay satria ny antony ity rano ato Andrakiba ity moa zany no mamatsy ny vahoaka eto Antsirabe sy manodidina dia eritreretinay zany ary miaraka amin'ny service rano sy ny ala eto Vakinankaratra hoe tsara arovana ity rano eto Andrakiba ity na amin'ny resaka fahadiovana zany sy amin'ny rotsakorana izay niteneko teo mba tsy sanatria hoe hisy faritrany ao anatin'ny 12 volana fa mba hiverina ohatran'ny taloha zany dia mba miaina araka tokony izy vahoaka eto Antsirabe sy manodidina amin'ny resaka filana amin'ny rano zany. Isan'ny fanaraha-maso akaiky atao amin'ireo zanakazo izay nivolena iarahana amin'ny fokotany aty fotony sy ny avy eo anivon'ny ministeran'ny rano sy ny ala ary ny fikambanana Sauve Andrakiba. Natao ihany koa izao hetsika fambolekazo izao entina hanentanana ireo mpikambana amin'ireo masovon'ny orinasa SMEC izay miasa manerana ny distrika 7 mandrafitra ny faritra Vakinankaratra. Misy 720 zany ny ataontsika hoe point de service na kesy misy SMEC eto Vakinankaratra hatrany Behenjy zany manaraka niny route nationale fafito iny hatrany Mandoto hatrany Samvotra eto Tapitanana moa misy anankitelo ihany koa. Dia izay ny tanjonay ampisehoana zany amin'ireo membre ny SMEC rehetra zany raha Vakinankaratra hoe samy mandray andraikitra ary any amin'ny toerana misy antsika tsirairay avy any tsy voatery ho eto ihany fa na any Mandoto ianao na any Faratsio ianao na any Tamfotsy ianao dia meza mamboly azo mba ho fanatsarana ny tontolo iainana ho an'ny taranakitsika aoriana. Araka izany dia fambolekazo manarina loharano antoko ny fivelomam-ponina io nanjara biriky amin'ny fiarovana ny tontolo iainana nataony avy eo anivon'ny orinasa SMEC teto amin'ny farihan'ny Andrakiba. Tontolon'ny famatsin-jiro tsy mbola tafarina tanteraka mandrakandro any ny famahanan'ireo olana ara-teknika ao andekalika ao raha nambaran'ny ministra tompon'andraikitra kilany miroso ny fanatanterahana ny asa sy ny fanavoazana izay misy ao an-toerana. Miroso ihany koa ny fanavoazana sy ny fametrahana ny fampiasana ny angovo azavoazana mba hialana sy ampianana ny fampiasana solika amin'ny famatsin-jiro eto Madagasikara. Taorian'ny fahamaizana andekaleka tsy mbola tafaverina amin'ny laona ny famatsiana herinaratra ho an'ny mpanjefa ary mbola mitohatra ny délestage na efa misy azy ireo dingana amin'ny fanarenana efa natao. Efa nisy ny fanarenana ny fanesesy izay saingy tsy nahava ny olana ny fahatapahan-jiro manoloana ny fahanteran'ny fitaovana sy ny fahanteran'ireo fotodrafitrasa araka ny nambaran'ny ministra tompon'andraikitra. Mbola mitohy ihany koa amin'izao fotoana izao ny asa tanterahan'ireo teknisianina ao andekaleka ao. Rehefa niasa tsika dibo-drano andekaleka nalana ny rano nosoloana materiel azy azo nosoloana natao zay fanatsarana azo natao dia nahavelona groupe anankiray izany hoe 20 mégawatt zany tao anatin'ilay 90 mégawatt aloha no velona indraindray io 20 mégawatt io tafakatra 420 mégawatt
dia averina 20 mégawatt satria amin'ny mahafotodrafitrasa efa antitra anazy dia tsy azo forcena amin'ny capacité maximale izy fa sao dia anondrany eo indray. Amintsika amin'teny izao zany amin'ity weekend ity raha pitsona ravaka pitso dia anandrana amelona ny groupe faharoa indray tsika, zany hoe efa nisy fanamboarana natao taminy izahay mino fa amin'ity faran'ity volana ity zany dia azo faravakely ny 20 mégawatt fandroany indray tsika avy any Andekaleka, ary afaka ray volana dia azo 20 mégawatt fantelon'izay nampatonga anako ny teny tamin'ny mpanao gazety herinandro lasa zay hoe ho afaka ny délestage afaka ray volana raha ohatra ka resaka production ny resaka. Ankoatr'io nampitondra taketra teo amin'ny famatsiana herinaratra ihany koa ny fandalovan'ny rivodoza teto amintsika. Fantatra fa andrin-jiro manodidina ny 10 teo eo no ny anjera nandritra ireny rivodoza roa ny fanisy ireny. Raha ny filana eto amintsika manodidina ny 3,000 isan-taona ny andrin-jiro atsangana manerana ny lozy. Ho fanamafisana ny fanarenana sy ho fiarovana ny sandrika ary ireo fotodrafitrasa manamokatra herinaratra ho farahantsana. Zanakazo misa 3,000 fototra no volena tanatoerana ny arahan'ny ministerany angovo sy ireo mpiara-mambonantoka aminy. Tanjona amin'izany ny ampianana ny fampiasana solika amin'ny famokarana herinaratra eto an-toerana raha ny fanazavana. Fomba fitentsika matetika ny hoe énergie renouvelable dia raha ny tena marina tsy le énergie no renouvelable fa le source an'le énergie no renouvelable. Zany hoe rehefa mandroto ianao dia tokony manadio, rehefa mandany ianao dia tokony mamerina. Ato ambany kely ato tsy 1 kilometra koa zao misy amin'ny farahantsana izay efa mamokatra 20 mégawatt amintsika amin'ny teny izao hydroélectricité io zany le rano io zany no ampiasaintsika, rano mikipa io no ampiasaintsika anodinana anazy. Rehefa tsy ampy hazo eto ambonin'ny tany dia tsy ampy orana zany. Ka na mametraka fotodrafitrasa toa amin'ny farahantsana 709 ary tsika rehefa tsy misy rano dia tsy mihodina izy zavatra io. Midikany ilaina tsy hoe anaovana kitay famolena azy fa ilaina amin'ny zavatra rehetrarehetra. Tsy ho vita ao anatin'ny fotoana fony ny fanarenana ny fahatapahan-jiro manderana ny nosy raha ny nambaran'ny minisitra tompon'andraikitra. Miroso tsikelikely ny fanarenana ho hiatrany ny ity farany ary ezahana ihany koa ny hanarana aingana araka izay azo atao ireo lesoka ifanisy. Ho apetraka laharam-pahamehana ihany koa ny fisitrahana herinaratra ho an'ireo komina ivoahany fotodrafitrasana izany izy eto Madagasikara raha ny nambaran'ny ministry ny angovo hatrany. Mahakasika ny taremarika veonivony BNGRC ndraiky kosa taoriny ny fandalovan'ny rivodoza eminaty ito izay fantatra fa toerana 70 no voakasika ny fahatapahana eo amin'ireo lalam-pirenena misa efatra ihany koa ny tetezana tapaka sy tokony ho mpizara vary no endrika omeny ny mpitondra fanjakana ho ny solovam-bahoaka Vito Tomasana raha naneo ny fanehoan-keviny mahakasika ny zava-misy ankehitriny. Raha ny tatitra ofisialy navoaka ny BNGRC tamin'ny 4 oratolakandro teo, misy 7 ireo namony ainy vokatry ny rivodoza eminaty. Ny 4 tao farafangana, ny 2 tao iosy ary 3 tao vangain-drano. Tokantrano 703 alina, ahitana olona 707 alina sy 2 hetsy no traboiny. Olona misy 577 alina, amina tokantrano 477 alina no nafindra toerana vonjimaika. Amin'ny toerana fandraisana an-tanana, misy 320 amin'ny faritra 110 manerana ny nosy. Raha ny fahasimbana, misy 173 ireo toeram-ponena na rava tanteraka, ary misy 707 ireo dibo-drano. Mitotaly 570 ireo efitrano fianarana rava tanteraka, ary 700 ireo rava tafo. Toerana 70 ny voakasiky ny fahatapahana amin'ireo lalam-pirenena, ary misy 4 ny tetezana tapaka. Manoloana ny fahavoazana menjady amin'ny faritra maro, niona tamin'ireo solontenan'ny faritra ny solombavambahoaka Vito Tomasina, naka hevitra sy nanontany filana ilain'ny mponina eny fotony, mialohan'ny anampiana azy ireo. Tsy tokony hoendrika omeny fanjakana ny fizarana vary hoy izy, fa efa misy tompon'andraikitra misahana izany. Tsy tokony endrika omeny fanjakana hoe zavatra ataony dia hizara vary fotsiny, satria fantany tsara fa vary tsy ampy, zany mahatonga an'ireny problème na madikôsy namana ireny. Ny vary lany raha piso na afaka piso fa ekena fa ilaina fa tsy hoe filoam-pirenena tonga dia ny vahaolana entiny dia hoe resaka vary. Non. Avelao iny BNGRC manao an'iny na ministre na directeur tsy fantatro. Fa zabo dia anisany nandeha tamin'ny toerana misy cyclone. Dia anisany zavatra goavana dia ny fiverenany ohatra ny tafon'ny hôpitaly ohatra zany. Faran'izay malaky. Tokony mba miteny ny fanjakana hoe
androany dia anatin'ny 4 ora dia averinay ny tafin'ny hôpitaly na hoe anatin'ny 4 ora tsy maintsy manome rano fisotro madio zay satria reny toerana reny lasa misy valanaretina satria tsisy rano fisotro madio anatin'ny 4 ora dia tokony averinay ny tafin'ny sekoly satria dinio tsara fa mila mianatra amin'ny mpianatra. Lafiny maro no azo anohanana ireo traboina sy ravafananana ny famonjena aina izany hoe ny fanomezana sakafo sy toeram-pialofana azy ireo, ny fahasalamana miainga amin'ny fandraisana ny tanana sy ny fanomezana fanafody sahaza ary ny fanarenana ny toeram-ponenana sy ny fiarenimponina ahafahany miverina amin'ny fiainana andavanandro. Efa maro ireo firenena vahiny nandray anjara nanampy ny fanjakana sy ireo malala-tanana amin'ny fandraisana ny tanana ireo traboina ary mbola manohy izany amin'izao fotoana. Ao ireo misehatra manokana amin'ny fahasalamana, ao ireo misehatra amin'ny fahazoana sy fisitrahana rano fisotro madio sy ny maro hafa, ao ireo nanolotra masom-boly sy zezika ary fitaovana ho an'ireo tantsaha izay anentanana trano ny fanohanan'ireo malala-tanana. Fampisarambazana ny vahoaka malagasy malona ny toedrara lalovan'ny firenena ankehitriny hoy ny gazety Madagasikara Matin Hebdo larana fa 5 fotoana izao anehoana ny firaisankina sy ny fanampiana ho hatrany ity gazety ity. Pandémie et catastrophe naturelle, la solidarité nationale et non la division. Io no lohateny lehibe nentin'ny gazety Madagasikara Matin Hebdo larana fa 5 nivoaka ny 4 febroary hatramin'ny 2 martsa izao, hita ao amin'ny pejy 4 sy 5 isariana ny mpamaky azy. Voalaza anatin'izany lahatsoratra izany fa maro ny takaitra vokatry ny krizy ara-pahasalamana teto Madagasikara. Isan'ny vomafy tamin'izany ny sehatry ny toe-karena izay mbola marefo eto amintsika. Na izany aza, nisy ny ezaka maro samihafa nataon'ny mpitondra niaraka tamin'ireo mpiara-mombonantoka niatrena ny krizy ara-pahasalamana sy ny fanalefana ny fiantraikan'izany. Itsekilany, misy ireo tsy mahita izay ezaka atao izay ka mitady ny fomba rehetra aminganana sy anakorontanana eto amin'ny firenena. I Madagasikara, izay tsy mbola tafarina tamin'ny krizy ara-pahasalamana, no notongavan'ireo loza voajanahary indray ka nanampy ny fahavoazana. Tsy ekena ny fampisaraham-bazana ny mpiray-tanindrazana noho ny zava-misy ankehitriny ho hatrany ny gazety ka hitadiavana tombotsoa manokana ny fahavoazan'ny firenena no ararotina ahazahoana seza sy ny sisa. Ny fanampiana, ny firaisankina eo amin'ny sampiarabelona no ilaina amin'izao vanim-potoana sarotra lalovan'ny firenena izao raha tena misy ny fitiavan-tanindrazana. Ankoatra izay, hita amin'ny gazety Madagasikara Matin Hebdo larana fa 5 ity ihany koa ny ampahan-dahatsoratra momba ny fandarana alaliana fokariny sampana fampalalam-baovao ny Kolo TV. Horesana anatin'izany ny fitombon'ny mpivady malagasy miroso amin'ny fanaovana ny fécondation in vitro noho ny famaroany ny tranga fahasarotana eo amin'ny fahazahoan-jaza. Fandaharana izay arahana ny alahady avy izao amin'ny 7 ariva. Vaovao amin'ny faritra any amin'ny distriktin'ny Mananjary ny farimetana niaraka tamin'ny commune ambonivohitry Mananjary ny avy eo anivon'ny tanora malagasy miara-miainga ka niroso tamin'ny fanadiovan'ny tanàna ho an'ity androany ity niaraka tamin'ireo fikambanana maro sambihafa fanomezan-tanana izay ahafahana manarina indray ny tanànan'ny Mananjary taorian'ny fandalovan'ny rivodoza izay teto amintsika. Isan'ireo tanàna voamafy ary nitondra takaitra vokatry ny fandalovan'ny rivodoza indro nisesy teto amintsika ny tana amin'ny distriktin'ny Mananjary. Maro ny taketra vokatry izany, eo ny faharavan'ny fotodrafitrasy, eo ihany koa ny fahapotehan'ny tanàna. Androany, nanatanteraka hetsika lehibe fiara-mientana hanadiovana ny tanàna ny teo anivon'ny commune Mananjary, niaraka tamin'ireo vahoaka ary notron'ireo mpikambana avy eo anivon'ny tanora malagasy miara-miainga. Ohatrina ny nandalovan'ny rivodoza Batsika sy Eminatoto teto Mananjary dia nanao antso ny commune ambonivohitry Mananjary satria fahitana dia tena potika tokoa ny tanàna Mananjary ary nitoby ny fako teto ka nanao antso ny ben'ny tanàna amin'ny anaovana fanadiovana hamerenana amin'olona ny fahadiovan'izany tanàna Mananjary izay nampalaza izany. Izany indrindra mampatonga anay amin'ny tanora malagasy miara-miainga na amin'ny tanàna izay tarihan'ny tena koa filohan'ny tanora malagasy miara-miainga eto Mananjary manome tanana ireo vahoaka Mananjary satria izay fanomezan-tanana izay no maha-malagasy atsika izay no hipetrahan'ny fihavanana ihany koa ary ny tanterahana izany androany hitantsika mivokatra fa dia manomboka hitantaratra ny fahadiovan'ny tanàna izay nampalaza ny Mananjary. Ankoatr'izay moa fanampianan'ny commune dia nanolotra carburant ihany koa ny tanora malagasy miara-miainga eto Mananjary mitetina 2 ariary anasiana amin'izay fanadiovana izay. Zava-dehibe ho an'ny commune ny fanomezan-tanana tahaka izao ahafahana manarina indray ny tanàna. Noho izay antony izay no naningany ny fiadinan'ny tanàna ny hery velona rehetra
eto an-toerana mba hifanometanana amin'ny asa fandiovana Vaovao ka dia tonga ry zareo ny fikambanana maro eto tanàna namaly ny antso izay natao ka dia mifanometanana amin'ny fandiovana ny tanàna. Tombanana ho fako mandritra ny 3 taona no eto an-tampon-tanàna ny Mananjary fa noho ny ezaka izay nataon'ny fiadiana tanàna androany miampy tosika amin'ireo malala-tanana sy sara sikapoa amin'ny alalan'ny fampitaovana fiara vaventy sy ny fanomezana kojakoja madinika hoentina amin'izay hoe fanariana fako izay dia totosa soamasara izy androany ary azo lazaina fa afaka amin'ny 70 isan-jato ny fako eto an-tampon-tanànany Mananjary. Mafy ny takaitra ravelana rivodoza atao anatin'ny distrikany Mananjary ka miroso tsikelikely amin'ny fanariana ireo tompon'andraikitra isan-tokony amin'izao fotoana izao. Tontolo ny toe-karena tsy tsahatra hiakatra ny vireo vidin'ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro indrindra fa ny vary raha hiakana hatrany amin'ny fanafarana izany any ivelan'ny Madagasikara hoy ny mpahay toe-karena. Hatreto tsy mbola mipaka ny ezaka ho an'ny fahavitantena arabary sy ny fanohanana ireo mpamokatra raha ny fanehoan-kevitra hatrany fanadidina entiny onona saina. Ezaka napetraky ny fitondram-panjakana ankehitriny ny fahavitantena arabary hatramin'ny taona 2024 ary toy izany amin'ny fahavitantena ara-tsakafo sy ny fitodiana amin'ny tsena iraisam-pirenena. Hatreto tsy mbola hita mazava ny lalana anatratrara ny ovian'io ary ny mifamadika amin'izay no mitranga ny tombony varina farana hoy ny mpahay toe-karena. Fanafarana izay isan'ny antony mahatonga ny fiakaram-bidiny ity foto-tsakafon'ny malagasy ity. Ao anatin'izao Covid zao dia ny fomba famokarana maneran-tany mihitsy ny miova ka raha miova izay famokarana maneran-tany izay dia ny zavatra misy dia hoe izy ireo miezaka alohany amin'izao mamokatra izay filan'ny mponina ho aminy. Izay izy vao mieritreritra ny andeha hanao ny exportation ka ao anatin'izay raha antsika mahita ny famokarana eran-tany dia ny hena rariny raha miakatra koa ny vidiny. Eo ihany koa amin'ny lafiny anankiray dia hoe ny fanafarantsika entan'io foana dia lasa mampiena ny volantsika malagasy ka iny fienan'ny volantsika iny dia lasa miteraka fiakaran'ny vidin'ny zavatra izay afarantsika any ivelany. Araka izany, itony fiakaran'ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro izay afarantsika any ivelany ary ahina ho mafimafy kokoa izany manoloana ny zava-misy eo amin'ny Ukraina sy Rosia ankehitriny. Fotoana izao anosehan'ireo mpamokatra veto an-toerana ampitomboana ny vokatra ialana amin'ny fiekenan-doha amin'ny fanafarana ho hiatrany ny faneho-kevitry ny mpahay toe-karena. Niakatra foana ny taonina na ny quantité na ny fatra amin'ny vary izay afara amin'ny Madagasikara. Nanomboka tany amin'ny 300 000 tonnes izy tany alolokeliny 2016. Niakatra amin'izay izy amin'ny tany amin'ny 2019 tany efa nananky ny 500 000 tonnes. Amin'izao fotoana izao efa manodidina ny 600 000 mahery, efa hananky ny 700 000 tonnes ary. Zany zavatra zany nefa aza dinitsika fa ny vary aorinan'ny carburant dia ny vary no anisan'ny ngeza indrindra mamoaka vola vahiny betsaka indrindra eto Madagasikara. Ahoana aloha no ahafahantsika mifehy ireo famokarana ato anatiny mba ahafahana mampidina ny vidin'ireo entanareo dia tsy ho sahirana tsontsika ny hanafatra entana any ivelany izay antony mampiakatra ny vidin'ireo entanareo ihany koa. Raha ny zava-misy eto amintsika ankehitriny miompana kokoa amin'ny fitadiavana famatsim-bola sy mpampiasa vola vahiny anangana orinasa eto amintsika ny fanjakana raha ny fanazavana hatrany. Vokatra io tsy ampy ny tosika na adino ireo orinasa efa misy eto an-toerana. Nahitana taratra izany ny fampiakarana sy ny fitakiana ireo abasehatra isan-karazany na teo aza ny krizy nolalovana. Tokony ho tsapa fa ny orinasa madinika sy salatsalany androany no lasa orinasa vaventy aoriana raha ampy ny tohana. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity androany ity ny fankalazana ny faha 17 taona ny Alliance Française andavamamba. Ny Alliance Française isan'ny toerana manana ny lanjany ary mivony fampianarana ny teny vahiny sy ny fanomezan-danja ny fahasamihafana ara-kolontsaina ary ny famakiana boky. Maro ny zavatra vita tao anatin'izay 17 taona izay hanana fanazavana. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ny fankalazana ny 17 taona ny Alliance Française andavamamba ary tsy hifarana raha tsy ny 7 volana Desambra 2024 avy izao. Ny taona 1777 tsy ahivona no nijoroany ny Alliance Française
ary teny Besareto no nisy azy voalohany. Taorian'izay, nifindra teny Analakely tao amin'ny IFM amin'izao fotoana. Ny taona telo amin'ny 790 nifindra teny Tanimena ny Alliance Française, mialohan'ny nifindrany teo Andavamamba ny taona 570. Amin'ny ankapobeny, miisa 4 lehibe ny asa sahaniny. Isan'izany ny fampivoarana ny teny frantsay, mamaly ny filanimponina sy ny fampandrosoana ny firenena. Favoriser le dialogue des cultures, la diversité. Ampiroborobo ny fifanakalozana sy ny fahasamihafan'ny kolotsaina ary ny asa famoronana artistika amin'ny alalan'ny fifanakalozana eo amin'ny kolotsaina frantsay sy malagasy. Ireo rehetra ireo izay tafiditra anatin'ny fananjanan'ny zo fototra maolona, ny demokrasia, ny fandeferana sy ny fampiroboroboana ny filaminana. Iraka faefatra manomana hetsika mampandray anjara ny ponina eo amin'ny sosialy sy ny tontolo iainana. Social et environnemental. Ny taona 2024 nandritra ny fankalazana ny 520 taonany no nankatoavy ny fanjakana malagasy ny maha utilité publique ny Alliance Française Andavamamba. Miisa 7 mpitondra ny fandimby hatramin'izao fankalazana ny 570 taona izao ka nanolorana fisaorana manokana. Je veux saisir cette opportunité pour saluer et remercier toutes celles et ceux qui depuis des décennies et tout particulièrement ararotika izao fotoana izao hiarabana sy isaorana ireo rehetra nandritra izay taona maro izay. Raisiko manokana ihany koa ireo taona ny fandimby farany ka nahatonga ny Alliance Française Antananarivo ho isan'ireo Alliance Française lehibe maneran-tany ary miisa mihoatra ny 700 izy ireo eran'izao tontolo izao, mihoatra ny 5,000 na ireo mpianatra. Noho ny asa nataon'ireo filoha sy taliany fandimby izay ny ankamaroany tongeto, ireo mpampianatra marobe sy ireo mpiasa no ireo mpanohana sy mpiara-mombonantoka ihany koa izay tohanan'ireo tompon'andraiky mpanjakana eto Madagasikara no andraisan'ny Alliance Française mpianatra, teratany frantsay, mpamaky boky, hainao manjery frantsay, mpanakanto sy mpijery marobe isan'andro. Fehiny, ireo mpianatra sy ireo mpitinyteny sy ny kolotsaina frantsay amin'ity tanàna ity sy eto amin'ny firenena izay ahitana fa ny teny frantsay dia isan'ny maizy azy ary lova. dans cette ville et dans ce pays où la langue française fait partie de l'identité, de l'héritage. Miisa 720 ny Alliance Française eto Madagasikara amin'izao fotoana ka ny eto Andavamamba Antananarivo no ivo sy mampifandray azy ireo. Etsika maro no tanterana mandritra ny fankalazana ity 570 taona ity. Ny fametrahana tsangam-bato ho an'ny 570 taona, ny fametrahana vato fototra ho an'ny fanitarana ny ivotoerana, ny famaranana ny faninanana mamaky teny sy manoratra, ny karnaval lehibe, ny andro natokana ho an'ireo naman'ny Alliance Française ary ny fety lehibe famaranana ny fankalazana ny 7 ny volana Desambra 2024. Rapitso amin'ny 7 tahaka ny mezatra ny fandarana alalino izay vokary ny sampana fampalalambavao eto amin'ny Kolo TV ny makasika ny hoe mitombo ny malagasy manana olana amin'ny fahazahoan-jaza ankoatra ny tsy fahatomombanana eo amin'ny ara-pahasalamana maro ny antony ary voakasika avokoa na ny lahy na ny vavy ny momba ny ezaka rapitsaboana tonga hatramin'ny fanaovana ny fécondation in vitro sy ny manodidina izany indray no arahantsika ao anatin'ny fandarana alalino ny andro ny rapitso amin'ny 7:00. Arak'izay tafiditra anatin'ny firenena manana fifandraisana manokana amin'ny zanaka i Madagasikara. Rofon'izany no abolana sy hoam-pitenenana maro mifamatotra amin'ny zanaka. Isan'izany ny anambadiaka iterahana. Eo ihany koa ny hoe tsara raha maniry zaza ka terada. Santionany amin'ny fomba fitenina velany taony malagasy manamarika ny fitiavana sy mahasarobidy ny fananan-janaka, indrindra mahakasika ny fiantohana ny fitohizany aina. Ankoatra ny teny fandrabirabiana na izany avy amin'ny vady na ny fianakaviany, misy ny saraham-badiny rehefa tsy mamokatra mandritra ny taona maro. Raha ny antotanisa voaray teny anivo ny fitsarana nosy, nandidina ny 530 ny fisaraha-panambadiana nisy teto an-drenivohitra ho an'ny taona 2024. Raha ny fampirafesana sy ny herisetra mazana no antony, mitarika ny fisaraha-panambadiana ihany koa ny tsy fananan-janaka saingy maro no manafina azy. Isan'izany ity vehivavy nanaiky ny joro vavolombelona ity, saingy tsy naseho sary ho fiarovana azy. Ny teny an'izay nomena solona anarana nesy ho fanamorana ny firesahana ny momba azy anatin'ny fanadiadiana. Zany nanambady nomboka teo amin'ny 12 taona dia
niara-ny aina atao foana dia mitady zaza tamin'izany dia tsisy. Misy ihany hoe misy retara fa tonga ny règle avy eo. Dia avy eo tao aorianan'izay dia nanomboka naditra ny vadiko. Dia nifara tamin'ny fisarahana feno 14 taona teo izay no nisaraka noho ny tsy fahazahoana zaza. Dia efa vita divorce mahitsy moa dia efa samy mipetraka amin'izao izy, efa manambady any amin'ny toerana misy anazy ihany dia izaho efa mipetra-drery. Efa natao daholo ny fitsaboana rehetrarehetra hatrany amin'ny dokotera lehibe gynecologue ireny efa nijery daholo. Izaho rehefa nididina natao celloscopie. Izy tsy nety niara-nitsabo tena taminazy zany izy fa raha ny tokony izy tokony niaraka nitsabo tena izay sisy. Ilay rafozako miteny mihitsy hoe rehefa otrotra hozy izy ka tsy miteraka dia sarao any fa aiza kokoa izy no hitahiry olona tsy hiteraka ao. Fa sarao rehefa otrotra ka tsy miteraka. Rapitso amin'ny 7 araka izany ny anarahanao izay mahakasika ny fandarana alalino eto amin'ny Kolo TV izay fa hoan'ny vaovao hoan'ny maresaka eresom-pirenena miditra amin'ny andro fahatelo ny fanafian'ny Russie any Ukraine. Toerana maromaro ihany koa no fantatra atreto fa ahitana fipoahana bomba tato anatin'ny 24 ora farany. Isan'izany ireo tanàna dia be miantso ny mpobazy andray ireo fitaovam-piadiana ny flo ary manaitra ihany koa ny firenena tandrefana amin'ny fandraisana andraikitra. Voatohatra ny fanafian'ny Russia na misandraka amin'ny faritra maro azy izany, voarinay ny renivohitra sy ireo toerana stratejika rehetra manodidina azy. Mijoro ary ijoro izahay voninkiady ho fiarovana ny taninay sy ny tanjanakay. Miantso ireo tanindrazana tsy ametraka ny fitaovam-piadiana fa hiady ho an'ny tanindrazana. Izay no fanambarany Filoha Volodymyr Zelensky androany, andro fahatelo nisy ny fampiasana fitaovam-piadiana teo amin'ny fireneny sy ry zareo Rosianina. Raha nitatitra vonjy maika avy amin'ny ministera ny fahasalamana Ukrainianina, manodidina ny 200 nisy ny namuniainy. Efa nahenona pobasy eo Kiev, nanomboka alina hoy ny mpanao gazety any an-toerana na eo aza ny filazan'ny Filoha Zelensky, ary maro ny olona no mitady fitoerana any ambanin'ny tany hialana amin'ny zera-bomba. Immeuble résidentiel iray no potiky ny bomba izay miorina 9 kilometatra miala ny renivohitra ary tsy mbola nahazoana tarehimarika ny mety ho ainana fohy sy naratra vokatra izany. Olona mahery ny 5 alina no nafindra-monina niala tao Ukraina tato anatin'ny 720 ora araka ny tatitry ny firenena mikambana. Misaraka ny mpianakavy no ireo vatan-dehilahy eo anelanelany 12 hatramin'ny 80 taona tsy afa-miala any an-toerana. Misy ireo toerana efa homany ireo firenena manodidina andraisana ireo mpifindra-monina izay heverina fa tsy hitsahatra hitombo atao anatin'ny andro manaraka. Firenena maro ankehitriny no efa miomana ara-toekarena no ity ady ity izay aharitra araka ny faneho-kevitry ny manam-pahaizana momba ny fifandraisana iraisam-pirenena. Mafy ny sazy efa nomen'ireo firenena tandrefana any Russia hatramin'ny atombohan'ny ity ady ity, saingy izao tsy milefitra izao ny Filoha Vladimir Poutine. Manoloana izany, hitadina fomba sy ny sazy mafimafy kokoa hatrany ireo firenendehibe ahafahana manery any Russia hiverina hitady vahaolana ara-diplomatika. Iny vaovao maresaka eresom-pirenena iny no entiko mamarina izy taona ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity tompoko lahy sy tompoko vavy. Ankasitrako anatona tokantrano nandaraka izany hatramin'ny farany. Mirary farany herinandro mahafinaritra ho antsika mianakavy. Ny tena koa mahavitona antsika indray ho an'ny andro ny rapitso. Veloma tompoko.
LGBT Telma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.